mitsinjo lalatra ampianaro tsara ho an'ny zanakahoko fa tenena miloharano tsoa ny baiboly manotolo afafena etombo sy amoa tano ny finona izay mitondra azavana nanasoanao hatramin'ny andro pasasana io no fanilo izay mitsinjo lalatra ampianaro tsara ho an'ny zanakahoko fanilo sady tena mofonaina ny teniny filazatsara ka mendrika pitaina sy zaraina ary tsy hisy disoanjara tano ny finona izay mitondra azavana nanasoanao hatramin'ny andro pasasana io no fanilo izay mitsinjo lalatra ampianaro tsara ho an'ny zanakahoko ho fanolorana ny rakitra eo am-pisanganana no anaovantsika ny hira 970 ny andinin'ny faharoa 970 ny andinin'ny faharoa atolotroana ny tenako rirako eo an-tanàna ho sakambinina ho atanjahina ny tena sy ny saiko isikina tokoa iady hoana amen petraka isika mivavaka mangina ho an'Andriamanitra rerahana ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen mbola tsisy mihetsika misy filazana Hianatra hira zany aloha tsika hianatra ny hira ataontsika amin'ny alahady ny sekoly alahady atsangano ny tanana izay efa nahazo tononkira atsangano ny tanana izay efa nianatra ny hira io tamin'ny herintaona iza matadidy manaraka tononkira ary tsika dia averina alefa le hira teo dia samy mihira mafy ndao hitsangantsika mitsangana daholy na ny any ambony koa ary mbola mitsangana alefa ny hira dia miaraka manaraka tsika rehetra samy mamaky any taratasy eny aminazy avy dia mihira mafy mihira mafy
efa mahay daholo tsika dia mira mafy rehefa tonga ny alahaditsika averina ny ampampianatra ny tononkira manjary tsisy ampiasaintsika ntsony rehefa amin'ny alahaditsika dia mipetrakytsika mihaino ny raharaha. Ny arbre de Noël miditra amiray raha riva dia mirava amin'ny roso sasany satria misy école des parents zany atao eto amin'ny fiangonana manomboka amin'ny roso sasany anasana ny ray aman-dreny ny ankizy hanatrika izany. Momba lajy sekolalady rovinany lajy sekolalady mo lady faharoa ny volana desambra amin'io koa asika no mizara valosoa dia zay tsy mahazo valosoa amin'io dia amin'ny bonany sekolalady indray. Ny akanjo anaovantsika manao fotsifotsy ambony dia matroka ambany dia le hira fa 50 ny sekolalady teo no hira irainy sekolalady farany mivory ny mpampianatra rehefa avy eo. Anao rakitra rodorodo tsika inona moa latsika le rakitra rodorodo anatanterantsika no manatsika amin'ny fionambe eny amin'ny varavarana misy mpampianatra dia ataontsika izay dia mirava milamina tsara zay.
antsika rehetra ara-mitsangana hanao ny hira fanevany ny hira fanetanana ny azakazaka masina andiny voalohany any. Alahady fahatelopolo ny volana novambra 2020 alahady famarana ity volan'ity fa alahady fanomboana taona ho an'ny fiangonana ny taom-piangonana antsoina hoe advento no manomboka ny taom-piangonana ary dia miarabantsika rehetra trany tao maitso no lokon'ny lamba liturjika mba ho fanehoana ny fanantenana ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Ito amintsika ihany koa dia natokana ho an'ny mpampianatra sy ny mpanabe ity alahady ity ary tondratsika ambavaka azy ireo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo sady mpamonjy antsika. Amen. Ny salamo fahafito amby roapolo no idiarantsika an'Andriamanitra hifarimbonatsika ifandimbiasana ny marina koa ny famakinana zany mba ho fidiarana an'Andriamanitra ary dia ny mpitarika ny manomboka azy dia tahaka izany antranitsika fa ny andininy fahenina kosa dia manomboka azy dia tahaka izany antranitsika fa ny andininy fahenina kosa dia iombonantsika rehetra. Tena tomposika manao hoe Jehovah ny fahazavako sy famonjena, iza no atahorako? Jehovah ny fiarovana mafy ho an'ny aiko, iza no angovitako? Na dia misy atokony mitoby hiady amiko aza, tsy atahotra ny foko. Na dia misy ady miaritra amiko aza, dia atoky ihany aho. Fa hanafina ao an-trano fialofany amin'ny andro fahoriana izy, ampiery ahy amin'ny fiereny eo andainy izy, anandratra eo eny ambonin'ny vatolampy izy, ka dia hisandratra ambonin'ny fahavaloko manodidina ny lohako, ka anatitra fanatitra mibina ao andainy aho, hira sy ankarazany Jehova aho. Amen. Totsika mavidipitika ny Amen.
mivavaka ampifaliana tokoa ry Andriamanitra izay tomponay o, Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy no anoloranay zao tonom-bavaka zao ho fisaorana sy fakasitrahana anao no nitantahana anao ny fiainanay. Misaotra anao zay fa feno fatra tokoa ny fitiavanao ary tsy voisanay fa mifanisa amin'ny volondohanay ny fahasoavana nomenao anay. Dia misaotra anao zay noho ny fiarovana mahagaga rehetra ny arovanao anay ary ndreto zay tonga eto an-tranonao hivavaka aminao, hanome voninahitra anao dia matoky fa manana anao. Tompo, manatrety fotoana ity noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malalanao. Ary zay rehetra tonga eto amin'ity toerana masina ity dia tsisy olona hiala maina fa ahita ny voninahitra ao ary androtsahanao fahasoavana sy fitahiana manana ambiampy. Taio ny fiangonanao eto Salema vaovao, taio ny mpiara-mivavaka rehetra tonga eto ankehitriny, ao koa ny tsy afaka manoatra fa mararina, tsy salamana, sahirana, dia ianao koa itsinjo sy hijery andre satria sady Andriamanitry ny eto ianao, ny Andriamanitry ny ihany koa. Matoky izay Tompo fa eo ampelantananao zao vavaka ataonay izao ary ho valianao tokoa dia hita fity eo masonao zay ka ty fanompoavahana ity dia natsapanay sy hahatsapanay ny fitiavan'Andriamanitra anay zay tsy miova ao maly sy anio ary mandrakizay. Avia manatre zao fotoana zao ianao fa ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ity fotoana ity. Misaotra Tompo. Amen. Fa mafana koa le andro. Tanetsika iroso amin'ny fotoana natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora. Ny sampana sekoly alahady dia miara-apantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mitaona ny ankizy, ny tanora ary ny fianakaviam-be ankizy, ny tanora ary ny fianakaviam-be an'ny sekoly alahady rehetra, an'ny sekoly alahady rehetra hitsangana. Hivavaka isika. Jesosy, ireo indray ny zandrinao, miandry anao miandry ny fampianarana avy aminao. Angila tsofina izy Jesosy dia hiasa ny fanahinao didy ary hianatra ihany koa izay rehetra ampianarinao azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Mipetraka isika. Ny filazantsara araka ny Luka toko faraky amby 20 ny andininy fafito ambin'ny folo. Luka toko faraky amby 20 ny andininy fafito ambin'ny folo izay perikopantsika androany no angalantsika lesona fohy. Rehefa hitantsika rehetra izany dia isika rehetra no ara-maky azy amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Averina farany hoe ary ho aran'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako. Ity andinin-tsoratra masina ity dia anisan'ny teny nampitandreman'i Jesosy ny mpianany. Nampianarina izy ireo fa tsy mora ny manaraka azy satria ny olona tsy tia azy dia tsy ho tia izay manaraka azy koa. Ny hoe ho alan'ny olona rehetra ianareo, fitsapana sy fankalana ny kristianina noho ny finoany. Ary ny hoe noho ny anarako dia manambara fa tsy amin'ny ratsy ataontsika no hankalan'ny olona antsika fa noho isika mitazona ny anaran'i Jesosy ary manaraka ny fahamarinana. I Jesosy tenana azy efa halan'ny olona ka tsy hafahafa raha ny mpanaraka azy koa miaina izany. Raha manaraka ny Kristy isika dia tsy maintsy manantena fitsapana sy fankalana. Tsy tokony hanaritoky na hanao valifaty fa tokony hitoetra amin'ny finoana sy ny fitiavana. Tsaroa fa tsy manadino ny azy Andriamanitra. Izy no manome hery sy fiarovana amin'ny fotoan-tsarotra. Tantara kely anankiray mitondra ny lohateny hoe Soa sy ny namany tany am-pianarana. Indray andro nisy zazavavy kely antsoina hoe Soa. Tena tian'i Jesosy izy ary isaky ny maraina vao mifoha izy dia mivavaka. Isaky ny andeha hianatra izy mivavaka. Alohan'ny hatory izy
dia mivavaka, ary alohan'ny hanao zavatra ray izy a dia mbola mivavaka foana, izany hoe izay zavatra rehetra ataony soa zany a dia hoentiny ambavaka daholo. Izy koa dia tia mamaky baiboly ary tena tia mihira fiderana. Rehefa tonga tany am-pianarana ary soa a dia nisy namany maromaro izay tsy tia mihaino momba an'i Jesoa. Rehefa niarany sakafo zareo indray andro dia nanao vavaka fohy soa, dia nananiany azy ireo namany a ka nanao taminy hoe tena zaza-mpivavaka be mihitsy ianao hoe tsy niteny ratsy soa a fa nitsiky fotsiny izy. Dia izao no navaliny, tsy maninona raha maneso anareo a fa tiako Jesoa. Isan'andro a dia mbola naneho vavaka sy nanao atsara-panahy foana izy, na dia nisy nanaraby a sy niraisaina taminy aza. Tsy ela dia nahatsikaritra ireo namany fa sambatra sy tony foana soa a na dia misy maneso aza. Dia nanontany azy ireo namany hoe ahoana ny anaovanao falifaly foana ary soa? Dia namaly izy hoe satria Jesoa ao am-poko, dia hoy izy hoe ary ho alan'ny olona rehetra nareo noho ny anarako, nefa izy koa manome hery ahy. Nangina kely ireo namany ary nanomboka nieritreritra ny amin'ny finoanan'i Jesoa. Rehefa afaka andro vitsivitsy dia nanasa ny soa izy ireo hivavaka taminy. Inona ary no lesona azontsika tsoahana amin'izany? Rakizy, ry tanora, na dia misy olona maneso antsika aza, rehefa manaraka an'i Jesoa sika dia tsy tokony hivadika amin'ny finoana. Raha mijoro amin'ny fahamarinana sika dia mety ho lasa vavolombelona ho an'ny hafa koa. Toa ny soa aoka sika tsy hatahotra na manenina ny fitiavantsika an'i Jesoa, satria izy no manampy sy mankasitraka antsika. Aoka hijoro amin'ny finoana hatrany sika na dia ho alan'ny olona aza, satria Jesoa manampy sy manavitra antsika. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Io manao amin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra ho vakian'ny mpanompon'Andriamanitra sika. Makina sy hainona ny ten'Andriamanitra sika tompoko, alohan'izany dia mbola hiaraka hivavaka sika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola misaotra sy midera ary mankalaza sy manome voninahitra ny anaranao zahay, satria mbola nomenao tombonandro ka manana anjara amin'ny teninao. Ny teninao tokoa no fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay. Ankehitriny ary Jesosy dia mangataka fanainao masina izahay hitari-dalana anay. Ao ireo mpanomponao izay hamaky ny teninao ary hitondra ny hafatrao, dia mangataka izahay aoka ianao hanendry ny lelan'izy ireo. Ao ihany koa ny vahoakanao izay handray izany, dia aoka mba ho mpiaino mpakatoa fa tsy mpiaino mpanadina, ka dia ho tany lonaka ny rin'ny teninao tokoa ane ny fonay. Amin'ny anaranao Jesosy ilay tompony teny no hivavahanay toy izany. Amen. Salamo 570. Vakiana manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Isaoranay ianao tro, eny isaoranay ianao, fa akaiky ny anaranao, mitory ny fahagagana ataonao ny olona. Fa ho avy tokoa amin'ny fotoana aho, eny izao no hitsara marina. Miorooro ny tany
sy ny mponina rehetra eo aminy, nefa izao no nanorina ny andriny. Hoy izao tamin'ny preare, aza mireare, ary tamin'ny ratsy fanahy, aza manandra tandroka, aza manandratra ny tandroka reo avo, ary aza miteny saisay amin'ny famafian-katoka, fa tsy avy any antsinanana, na avy any andrefana, na avy any atsimo ny fisandratana. Fa Andriamanitra no mpitsara, mampietry ny anankiray izy ary manandratra ny anankiray kosa. Fa misy kapoaka eo an-tanan' Jehova, feno divay mandroatra miaroaro zavatra iny ka ampisotroiny. Iny ny ratsy fanahy rehetra amin'ny tany dia hitroka ny faikany, fa izao anambary izany mandrakizay ka ankalaza n'Andriamanitra i Jakoba. Ary ny tandroky ny ratsy fanahy rehetra ho tapahiko, fa ny tandroky ny marina kosa no asandratra. Mbola hitoy ny vakiteny. Filazantsara araka ny Lioka. Lioka toko faha-raika amby roapolo, andininy faha-roa amby folo ka hatrahatra amin'ny faha-sivy amby folo, amin'ny anaran'ny Tompo. Ary raha tsy mbola tonga izany zavatra izany, dia hisambotra anareo izy ka hanenjika ary hanolotra anareo ao amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina, ka hoentina eo atrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany, koa aoreny ao am-ponareo ny tsy hihevitra rahateo izay avalinareo, fa izao no hanome anareo vava sy saina izay tsy ho azo ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny ralahy ary ny havana mantsakaiza ianareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonony, ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsy hisy very na dia singam-bolo iray amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Mbola hitoy ny vakiteny. Dia ho faranantsika vakiteny Saotra Masina ao amin'ny boky fanambarana na Apokalipsia. Apokalipsia toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Apokalipsia toko fahatelo andininy fahafito ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny aran'i Jesosy. Ary sorato amin'ny anjely fiangonana any Filadelfia, izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanaletiny Davida, izay mamoaka tsy hisy anidy ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao, indra ho nasiako faravana mivoy ao anatrehanao, ka tsy misy maharizona azy, fa manana hery kely ihany ianao, ka mitandrina ny teniko ary tsy manandà ny anarako. Indro alaiko ny sasany amin'ny sinagoga ny Satana, izay milaza ny teny ho jiosy ka tsy izy fa mandainga. Indro ataoko tonga ekoaka alohan'ny tongotrao ireo, ka ho fantatrao, ka ho fantany fa izao efa tianao, satria efa mitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao. Izao kosa iaranao ho vavonjy amin'ny andro fakapanahy, izay efa hiatra amin'izao tontolo izao, fizatoetra izay monina ambonin'ny tany. Ho afainganao, tany mafy izay nanao, mba tsy saka ny sandrom-poninahitra ao. Izay maharesona ataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitra, ary tsy ala eo intsony izy, ary soratako eo aminy ny an'Andriamanitra sy ny anarany tanan'Andriamanitra. Dia Jerosalema vaovao izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra, ary ilay anarako vaovao izay manatsofina aoka izy haino izay razan'ny fanahy amin'ny fiangonana. Amen. Ry masonao manamasihana famonjena tianao famonjena. Ny tsahantsika iomanao amin'ny fiainona ny hafatra ny ten'Andriamanitra.
Andriamanitra ny ampitombo hatrany fahasoavany sy ny fiadanany hitombotsika amin'ny fahalalana tsara azy sy Jesosy Kristy zanany hitombotsika ary ny fanamasina. Amen. 12 amin'ny filazantsara araka ny Lioka 2:20 no raisitsika ravana ho toriteny fampahirezana ary azahoantsika mijoro tsara eo anatren'Andriamanitra. Dia tsika raha mamaky izany 12 zany manao hoe tsy soverina dia singam-boly ray eo amin'ny lohanareo azy, nefa tsy hisoverina dia singam-boly ray eo amin'ny lohanareo azy. Resaka volo moa zany resahana eto. Ny jiosy dia manana kolotsaina io teny io dia teny anohatra. Teny anohatra ny filazana jiosy an'io zany hoe zavatra efa fiteneny amin'ny jiosy io hoe tsy soverina dia singam-boly ray azy. Atsonony amin'ny littérature tsotra moa zany dia atsona hoe expression proverbiale fianarana eny. Zany hoe zavatra fiteny anohatra azon'ny olona rehetra. Miresaka zany hoe tsy misy mikitika na dia singam-bolonao aza dia nidikan'izay dia voaro tanteraka ianao. Ka ity texte amin'ny 12 ity zany dia miresaka amin'ny antsoina hoe antoky ny aina i Jesosy. Antoky ny aina Jesosy. Jesosy no miantoka ny ainao. Asa moa na manao tsika zany na tsy manao malagasy moa tsy dia tena mbola zatra loatra amin'ny culture d'assurance fa any ivelany moa zany fantatsika zany dia tsika rehefa voatery mandeha any ivelany na misy zavatra atao dia voatery manao ny antsoina hoe assurance vie. Manao assurance vie tsika. Assurance vie reny zany dia iantohana ny ainao rehefa misy zavatra mitranga amin'ny fiainanao. Ka eto tsy assurance vie hoe mandoha vola akory ianao dia assurena ny fiainanao na iantohana ny fiainanao, fa i Jesosy no assurance anao, Jesosy no antoky ny ainao. Dia io no lazany hoe Jesosy zany no milaza hoe nefa tsy hisoverina dia singam-boly ray eo amin'ny lohanareo azy. Resaka singam-boly moa zany resaka volo tsika malagasy koa mitovy amin'ny firenena marobe eto ambonin'ny tany. Volo moa zany misy fitenitsika malagasy maromaro miresaka an'io fa anankiray malaza dia hoe nitareny ratsika ny volona olakolana. Zay dia raha misy ara manahira-tsaina nareo ndrindra fa vehivavy moa zany fa zay lehilahy moa tsy dia tena vadika tontolo loatra amin'io. Fa raha misy manahira-tsaina dia ndeha hanao volo. Rehefa misy zavatra maika be dia ndeha hanao volo, boarina volo, etezana ndray tsy hita tsony izay anaovana izy io fa ndray atao lavalava, ndray atao bory volo, ndray etsetraetsetra. Dia io volo koa nefany dia ahitantsika marika aty ivelany, ny mpitsabo moa tena mahay an'izany fa ndray hoe mety mitsana ny volo vokatry ny fitsaboana chimiothérapie ohatra dia mety mitsana ny volon'olona ohatra. Dia mifotsy ny volo na miasola dia zany rehetra zany manahira-tsaina ny olona zany. Manahira-tsaina ny olona zany ary indraindray moa reny dia milaza hoe tsy en sécurité, zany hoe tsy voaro ny ainao, misy zavatra mitranga any anatinao any dia poitra ty ivelany aty le izy amin'ny alalan'ny volo. Misy olona mbola tanora rey avy dia tsisy volontsony, misy olona mbola tanora rey dia fotsy be ny volony, etsetraetsetra. Fa ny zavatra lazain'ny soratra masina eto hoe nefa tsy hisoverina dia ny singam-boly ray eo amin'ny lohanareo azy. Dikan'io dia zavatra anankitelo zany no resantsika. Ny anankiray dia zao: mijery ny antsipirian'ny fiainantsika i Jesosy. Mijery ny antsipirian'ny fiainantsika izy. Faharoa, misahirana amin'ny fiarovana antsika izy. Misahirana amin'ny fiarovana antsika izy. Ary ny fahatelo, tsy mamela antsika ho potika izy. Verentsika kely le écran. Mijery antoky ny ainy Jesosy ka maninona mijery ny antsipirian'ny fiainantsika izy, misahirana amin'ny fiarovana antsika izy, tsy mamela antsika ho potika izy. Naoary efasena kely ny écran dia tsika manao tserijery kely aloha. Ahoana hoe miantoka ny antsika Jesosy, jery ny antsipirian'ny fiainantsika izy, misahirana amin'ny fiarovana antsika izy, ary tsy mamela antsika ho potika izy. Fa misy manadio sady. Io mantsy mémoire io zany mila raha vivena tsara io fa so zany ny anisan'ny mahavon'ny olona maro dia hoe
very ny fitadidina be deaibe zahatra mahavery fitadidina ary tsy fantatro fa de milaza moa ny mpitsabo sasany hoe io fahaverezan'ny volo koa anisan'ny mahavery ny fitadidina satria misy fandraisany amin'ny resaka communication io andehantsika zany hijery hoe ny voalohany zany de hoe antoky ny aitsika jesosy satria maninona izy mijery ny atsipirian'ny fiainantsika izy zany ny dikany hoe singam-bolontsika ataoko fa tsy mbola nisy nanisany volony akory tsaka ny tana zay efa nanisany volony tsy mbola nisy tsy mbola nisy nitsipona ny volony aloha de efa nisy nanety volo zao tandremy tsara fa raha lava volo koa misy mangalatra ny volo alain'ny sasany ny volonao de angalariny any be deaibe ny teto amin'ny 67 teto efa nisy voany zany io volo io zany dia zava-dehibe maneho ny endriky ny olona io maneho koa ny fahasalamany maneho ny maizy azy ny olona koa ny volo eo amin'ny volona hitan'le izy ary azo lazany hoe atsipiriam-piainana io volo io ny mandinika moa milaza azy hoe valo alina ka hatrany amin'ny 10 alina sy ray etsy any nisan'io volo raha olona lehibe anankiray misy any amparay moa zany zay jerevana andreny ny amin'ny teny grika moa de hoe trix ny anaran'ny volo trix ny anaran'ny volo de misy hoe tricoscopie numérique fanaovana an'io zany hoe fijerena zany na ny fijerenany fahasalaman'ny volo de ao zany no ilazany Jesosy amin'le fomba fiteny le atsotsoka hoe expression proverbiale teo milaza hoe ny dikany teny hoe tsisy verina de ny singam-bolonao azy dia milaza hoe ny atsipirian'ny fiainanao dia dinian Jesosy mandinika ny fiainanao atsipiriana izy ary ary amin'ny matiotoko 10 andininy 70 otsika jery zay fa minoko fa tsy de tena diso loatra zay tsenjeriko zay matiotoko 10 andininy 70 ao atsika mamaky azy andininy 70 amin'ny matiotoko 10 ahoana ny lazainy ao fa na de ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa io zany de milaza hoe Andriamanitra dia voaisany io volondohanao io ary tsy avela nisy alana de singany azy dikan'izany tsy hoe tsy arabaky teny de hoe tsy hita isan'andro tsika manomeko volo de misy mitsana ny volo misy lasa sy ny rehetra fa tsy arabaky teny fa arakeviny de hoe laza hoe tena mijery ny atsipirian'ny fiainanao i Jesosy tena atsipirian'ny fiainanao nisy fanontaniana tany amin'ny taonjato 910 moa zany fanontaniana daladala napetraky ny olona malaza zany malaza amin'ny fanontaniana zany mbola voarakitra anaty boky nanontany ny olona hony tamin'izany hoe moa Andriamanitra ve mieritreritra na mihevitra ny rambirambona akanjon'ny reny mpangataka eny amin'ny arabe reny de namalo nyreo réformateur tamin'izany hoe eny tokoa tena mieritreritra ny reny izy ary tsy reny ihany mieritreritra fa na de ny volondohan'ny reny olon'ireny aza dia eritreretin'Andriamanitra zany Andriamanitra mijery ny atsipirian'ny fiainanao ka tsika zany tsy manana antony tena hoe tena apatahotra be fa satria miresaka ny Luka 2:20 miresaka ny karazana zavatra hitranga eo amin'ny fiainan'ny mpianatra fiainan'ny mpino isy fanenjehana isy fisamborana isy fikapohana nandritra ny taona maro be moa zany ny fivavahana kristiana de niainana zany tamin'ny taonjato voalohany de niainana zany izy fa taty oriana kely taty amin'ny taonjato lavidavitra taty vao niova kristiana ny mpanjaka romana na empereur romana antsony hoe Constantin de nivin'io calendrier grégorianina io zay calendrier kristianina io zany tena marina koa fa taty oriana koa moa zany dia eto ambonin'ny tany zany am'izao fotoan'izao misy karazana observatoire mijery ny hoe manahoana ny fiainan'ny finoana de eto ambonin'ny tany dia any anatina firenena mihoatra ny 50 dia mijaly ny kristianina dorana ny fiangonana tsy afaka mivavaka fa embenana na afaka mivavaka fa misy mamono etseretseretsetra misy zavatra be deaibe tak zany zavatra mitranga amin'ny fiainana kristianina de misy tsaraina tapahan-doha misy antona etseretsetra ary mandraky tiany androany de mbola misy foany zany saingy manolonany zany de ho Jesosy hoe tsisy overina de ny singam-bolo ray eo amin'ny lohanareo azy
satria mijery ny atsipirian'ny fiainantsika Andriamanitra. Ka zamana zany, zamana fa mijery ny atsipirian'ny fiainantsika io izy. Dia amin'ny atsipiriany mijereny azy. Fa mamaky ny Matthieu ihany ianao, Matthieu 7:7-8. Dia hoe tsy vary ray 20 ihany va no vidin'ny tsitsina roa, nefa tsy misy na dia ray azako. Nefa tsy misy na dia ray akory aza amin'ireny no latsaka amin'ny tany raha tsy avelan'ny rainareo. Ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo. Tsitsina zany vorona kely dia kely ohatran'iny. Misy keo eto Madagasikara, misy karazan'io vorona io eto Madagasikara. Reny dia tsy avelan'Andriamanitra ho latsaka amin'ny tany raha tsy efa nekeny. Dia mihoatra noho ny tsitsina maro izay tsy misy vidiny, tsy misy valeur ohatsika, satria takan'ny vary 20 ihany. Vary 20 zany ny ankamaroantsika malagasy tsy mahalala an'izany intsony, fa vola kely dia kely zany vary 20 zany. Vary 7-20, misy an'izany koa hoe vary 7-20, fa ny vary 20 dia zavatra kely mitovy amin'ny vary iny. Ka rehefa talony nanao fanakalozana dia karazan'iny na volamena zany na zavatra hafa no atao takalo, dia ny atao hoe vary 20 dia zavatra singa zavatra kely dia kely izay tsy mety tsy dia tena tazana akory ary raha tsy tena dinihana tsara. Io zany dia zavatra tsy misy valeur an'izany. Ny zavatra tsy misy dikany tak'izany aza arovan'Andriamanitra, jeren'Andriamanitra, maika fahitsika mpanompony. Dia misy teny be dehibe moa miresaka an'izany ato amin'ny Matthieu ato sy ny ato amin'ny Luc ato. Dia mijery ny atsipiriam-piainantsika Andriamanitra aza matahotra. Faharoa, ahoana? Maninona izy? Misahirana amin'ny fiarovana antsika izy. Izy moa dia tena hoe sahirana amin'ny volondohanao zany. Satria hoe endrika ilay fisahiranan'Andriamanitra. Andriamanitra zany dia misahirana mihitsy. Misahirana mihitsy Andriamanitra. Miaro atsika. Sahirana mihitsy Andriamanitra manao izay hahavelona atsika. Dia fantatsika tsara ny teny Soratramasina hoe fa maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny ratsy fanahy. Hamonjy ny ratsy fanahy. Narovantsika. Rehefa mijery an'io ianao dia mamaky ny Jaune 10. Ianao ny Jaune 10. Ahoana zany hoe misahirana amin'ny fiarovana antsika zany izy. Ny 9:12. Jaune 10, 9:12. Ahoana ny lazainy ao? Ahoana izy? Izao ny mpiandry tsara ozy izy. Mpiandry tsara manolotra ny aina. Fahasahiranana goavana zany ny aina no atolotra mba hamonjena ny ondry. Zany ny fisahiranan'Andriamanitra. Ary manoloana ny fanenjehana, manoloana ny fahavalo, manoloana ny zavatra mety hitranga rehetra, hiteraka famonoana, hiteraka fahampitehana, faharavana, dia misahiran'Andriamanitra miaro antsika. Tena misahiran'Andriamanitra amin'ny fiarovana antsika. Ary ny fiarovan'Andriamanitra io dia tanteraka sy tonga tamin'ny faratapony tamin'ny nanomezany ny zanany hisolo antsika. Ka olona ozy izy no atao omena hosolo ny ainao. Tsy zavatra abstrait, zavatra manidina any zany ny resaka fiarovan'Andriamanitra, fa zavatra hitatsika zany. Dia misahiran'Andriamanitra mikarakara an'izany, ary zany angeny no mahatonga ny fiangonana ho eto e. Ny fiangonana dia endrik'Andriamanitra misahirana mikarakara ny olona, misahirana miaro ny olona amin'ny ambodia, amin'ny ratsy, amin'izay mety manimba ny fanahy, manimba ny saina. Amin'izao fotoan'izao be dia be ny zavatra mety manimba sain'ny olona. Tany aloha tany moa efa niresahako teto zany hoe nisy an'iny hoe eglizy satanika iny izay mbola misy zany, izay miezaka mamotika ny fisainan'ny olona. Misy karazana fifanarahana any ambadika any izay mamotika ny fisainan'ny olona, manimba ny fiainan'ny olona, mahatonga azy ho potika tanteraka. Dia be dia be zao ny olona na dia ny namana fotsiny azy tarihan'ny namana manao zavatra ratsy dia manao zavatra ratsy tokoa. Fa Andriamanitra dia miaro antsika, ka misahirana amin'izany ity Andriamanitsika ity mpiavana malala. Jesosy Kristy dia nahafoy aino anao ho antsika. Tsy resaka teolojia lalina ho alalinina akory zany, fa fiainana ho tovozina zany. Fa tonga Jesosy hanome fiainana ho antsika ary hanome an'izany be dia be, mba hahatonga antsika hanana fahasoavana
anampy fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Misy sahirany zany Andriamanitra ny fikarakaranatsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ary rehefa mamaky ny salamo 107 ianao dia misaotra n'Andriamanitra ny mpanao salamo. Zany ny misaorana n'Andriamanitra satria mahafantatra tsara hoe Andriamanitra ity anika misahirana miaro ahy sy mikarakara. Zay ny faharoa. Fahatelo dia maninona? Tsy mamela atsika ho potika izy. Ny teny eo ny teny fototra rantikana ny teny hoe very io dia ny dikany dia hoe potika na hoe rava. Fa miresaka ny dikany dia hoe potika na hoe rava. Fa miresaka ny faritra sasany eto Madagasikara zay efa niasako moa zany tsy miresaka ny olona maty hoe maty ny hava hoe maty ny havanao fa miresaka hoe rava. Fa miresaka hoe ravanao fa miresaka hoe rava. Fa miresaka hoe rava zao mananakory ny faharavana. Rehefa miresaka an'izany izy dia ny fahafatesana ny resahany amin'izany. Ary tsy misy zavatra ratsy ohatran'ny fahafatesana ho antsika olombelona. Zany mahatonga antsika manana dokotera, manana mpitsabo, manana mpimasy, manana an'izao rehetra rehetra satria te hiaro ny ainy ny olona. Satria mora rava ty ainy ity. Tranolay ihany ty ozy ny soratra masina ka mety rava vetivety ty. Raha tsy misy dikany akory dia tonga ny fahafatesana. Tapoka amintsika nareo dia tonga ny fahafatesana. Fa izao ny zavatra lazain'i Jesosy dia eo tsy ho rava io akory. Tsy avelany ho rava io fa io no namoizan'i Jesosy ny ainy ny ahatonga anao anana aina fahavelomana dia atsotsika hoe fiainana mandrakizay. Zay lizy zay. Tsy mamelanao potika Jesosy. Misy ny mpanenjika, misy ny mpamono, misy ny mpanambaka, misy ny mpandrava, fa tsy avelan'Andriamanitra ho potika ianao. Tsy avelanao potika ianao. Ary zany ny fitahina be omen'Andriamanitra antsika ny ravana malala. Fa ndraindraitsika na dia tsy ampiery entina miaro tena aza dia arovan'Andriamanitra ianao ka tsy avelanao potika ny fiainanao. Dia mila matoky azy tsika, mila matoky azy tsara tsika. Ary mahalala tsara n'izany tenin'Andriamanitra zany tsika ravana malala. Dia misy teny anankiray moa amin'ny Apokalipsy 3 izay efa mivakitsika teo ny 10 manao hoe satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izao kosa hiaro anao voavonjy amin'ny andro mifakapanahy izay hiatra amin'izao tontolo izao fizahan-toetra izay monina aty ambonin'ny tany. Io fakapanahy io fizahan-toetra io mety mamotika ny fiainantsika io, mandrava ny fiainantsika, mandrava tokantrano, mandrava firenena, mandrava fiangonana, mampikorotana n'izao zao. Fa rehefa miazona tsara ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny faharetantsika dia tsy avelan'Andriamanitra ho potikitsika. Ary niporofony tamintsika izany. Zao ny tenin'i Jesosy mantsy milaza ity mantsy misy dikany be ny tenin'i Jesosy manao hoe izao la efa maty dia ahoana ny toy an'izay? Fa ahoana ny toy an'izay? Fa velona indray. Izao la efa maty fa velona indray. Ny dikany io dia hoe izao la efa potika, efa rava fa mitsangana indray. Ary izay ny mahatonga an'Andriamanitra tsona hoe mpanangana ny rava. Mpanangana ny rava. Mpanangana ny maty. Izay efa maty, izay efa tsy misy antenaina tahaka ny taolamaina. Lazain'ny Ezekela moa zany. Tahaka ny taolamaina dia omeny fofinaina vaovao indray mba ho velona. Ary tahaka antsika zany. Tsika ngera ny tena marina rehefa mijery ny zavatra misy eto ambonin'ny tany ianao dia efa karazan'ny olona condamné à mort ozy izy ny teny vazaha, condamné à mort. Zavatra ataon'ny olona rehetra dia zavatra mamotika ny fiainany. Zao miresahana ny velany ihany ny hoe ady amin'ny fidorohana zava-mahadomelona. Satria misy firenena mivelona amin'izany mihitsy. Dia condamné à mort. Misy karazana sakafo hoantsika io nge tsy dia tena hoe mahavelona nareo fa zavatra mahafaty. Zany mahatonga antsika rarana aza mihinana n'ity, aza mihinana n'ity, aza mihinana n'roa, tandremo zao, tandremo mihitsy satria misy zavatra mahafaty manodidina antsika eo. Fa ao anatin'izany rehetra zany Andriamanitra no mijery ny fiainantsika. Ary izay no natao hoe mpanompon'Andriamanitra. Raha mpanompona ianao zany dia tsy avelany ho rava ianao, tsy avelany ho potika ianao satria zany no antom-pisian'i Jesosy Kristy ny hamonjy antsika. Tsy hoe rehefa hoe mamonjy zany hoe mifanahintsika, tsy mifanahintsika fotsiny fa ny fiainantsika mihitsy, ny andavanandrom-piainantsika dia mila miaraka amin'ny Jesosy tsika. Satria i Jesosy no miantoka ny aintsika, izy no assurance vie-tsika. Afaka malala ampy ny zavatra nylazaina androany fa mila ivelomana zany, mila iainana zany, tsy atao toroteny zany dia re fotsiny
fa mila mijoro amin'izany tsika ny anankiray ngeda be amin'izany dia ny fatoka itsika an'andriamanitra mila matoky tanteraka an'andriamanitra tsika fa miantoka ny fiainantsika izy satria andriamanitra amin'ny alalan'i jesosy kristy dia mijery ny atsipria amin'ny fiainantsika misahirana amin'ny fiarovana antsika ary aza matahotra fa tsy hamelantsika ho potika izy raha mbola miaraka aminy koa sika man'andriamanitra voninahitra amen. Afaka isika andriamanitro rainay any an-danitra ianao fantatray fa ny zavatra manodidina anay dia mety hahafaty anay avokoa mety hahapotika ny fiainanay na ny toetrandro azy dia mety hanimba ny fiainanay mety hampirehitra ny fiainanay ka ho rava ny fiainanay fa fantatray fa miaro anay ianao misaotra anao zahay ary ampianaro zahay hatoky anao tanteraka ampianaro zahay mba hiankina tanteraka aminao ampianaro zahay mba hitoky amin'ny teninao fa zay arovanao dia afatahotra tompo mifona aminao zahay io zahay tsy dia tena mahatoky loatra n'izany fiarovanao zany ka dia mitady fiarovana etsero any amin'ny mpimasy any amin'ny mpanao ody any amin'ny mpijery fitaratra mpijery vitana hifonanay aminao reny raha misy olonao ka sendra tafalatsaka tamin'izany fakapana ratsy izany Jesosy mifona aminao zahay no zahay tsy tena mahatoky izany teninao zany kanefa teny velona ho anay zany teny velona ho an'ny ankonanay zany ilainay ny mpitsabo ilainay ny fanafody fa mihoatra noho izany rehetra izany ianao satria ianao no tena miaro anay ianao miaro ny aina fa nahafoy ny ainao ianao isolo ny ainay tompo malala anay io mahatoky izay fa voavonjy ny very hositranina ny marary ary ny malahelo dia hitoriana amin'ny filazantsara avia tompo mamindrafo aminay avia mamelany elokay avia jereo ny fiainanay dia ny vavaka sy ny tonombavaka karina ionatreanao dia ho tonga famelan-keloka marina ka hanova ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovanay izany vavaka izany arahanay amin'ny vavaka manginy izany amborahanay ny alahelonay ny tahotray eny ny fahotanay eo anatrehanao dia ndreto ny mpanomponao namboraka izany teo anatrehanao tompo mahatoky ny famelan-keloka omenao zahay amin'ny anaranao Jesosy tomponay no hanaovanay izany vavaka izany amen.
rehefa nibebaka tamin'ny fotsika isika dia mitsangana andray ny famelan-keloka omen'andriamanitra ary famelan-keloka marina ho anao zany hoe satria ninoanatra ianao ka nanetry tena teo anatrehako izao efa niaino aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ianao izao dia izao no mamono ny fahatsoanao ary tsy ho tsarovako ny fahotanao koa noho ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika dia voavela ny elokareo ary aza manota intsony hatramin'izao midy arany tompontsika halleloia amen voavelany elotsika dia ampifaliana no anonantsika ny finoantsika amin'ny alalan'ny fanakemponona nikeanina na ny fanakemponona larana faharoa isika manao hoe isika mino an'Andriamanitra iray raitsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na nitana antsika ary an'i Jesosy Kristy tompo iray zanaka latoko an'Andriamanitra materaka ny ray taloha zao rehetra zao ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa tsy natao ray amiray amin'ny zavatra rehetra izy no nareo zao tokoa zao ny amintsika olombelona sady famonjenantsika dia nidina avy tany an-tanitra izy nataony fanamasina nofo avy tamin'ny maritadiny dia tonga olona izy mbola teo amin'ny afitsaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany tompolatra izy maty izy ka nanevina tsy natamin'ny tamin'ny any fahatelo arak'izay voasoratra izy niakatra ho any an-tanitra izy ary mipetraka eo an-tanaka vanandray avy any indray amin'ny voninahitra tsara vela sy ny maty ary mandrak'izay fanjakana isika miny fanamasina tompo sady mpanomeana izay avy amin'ny raisany zanaka ka tsy ahora zay ankalazaina miaraka amin'ny raisany zanaka izy dia niteny tamin'ny vavampanolany
isika miny fiangonana iray masina miorina ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana ny zao tontolo zao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-kely sady manantena ny fitsanganany maty ary ny fiainana manak'izay. Amen. Mazotoerana. Dia misaoran'Andriamanitra eo ny amin'ity fotoana izay tanteraka androany ity eo tenatenana izany fotoana izany moa tsika. Fanamarina kely satria atsiaro ny reformation moa tsika amin'ny herinandro ambony io anavoan'ny fanolorantena ihany koa. Itony fanekempinoany itony izay ananantsika dia tsy zavatra mora akory no nanaovana azy. Fa io fanekempinoana Nikeanina ny anaran'io fanekempinoana ataontsika teo. Ny natao tany Nisea ny konsily dia konsily fivorimben'ny fiangonana zany dia nifindra nakany Constantinople rehefa avy eo nandritra ny 100 taona teo eo no nanaovana an'io. Adihevitra lava be ity tenitely kely ity fotsiny no ny adikevitra lava be fa 10 taona ny aman-jato taona ary Jesosy Kristy tompo iray zanakalahy tokon'Andriamanitra nateraka ny ray ny talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra nateraka fa-tsy natao. Zany zany ny adikevitra lava be dia zay tsika vao nahazo amin'izao fanekempinoana ananantsika izao. Dia hitantsika zany fa misahirana ny fiangonana amin'ny fikarakarana antsika. Misahirana keo fiangonana fikarakarana antsika ka reny zavatra reny tsy tonotononina fotsiny fa tena azonina tsara satria endriky ny finoana izay ananantsika ireny. Io zany rehefa misy miteny aminao hoe ataontsika izao ny fanekempinoana Nikeanina dia larana faharoa tika zay. Fa rehefa miteny hoe fanekempinoana apôstôlika dia larana fahafiry zay voalohany zay. Reo zany tena fanekempinoana d'origine ny fiangonana. Fa reto sisy reto moa zany dia nisy fotoana namboarina taty aoriana fa reto tsy dia vokatry ny konsily ny filazana azy. Andehantsika ravana malala anao ny vavaka fangatahana. Inoko fa manana zavatra angatahana amin'Andriamanitra ianao ary tsy vazivazy na sangisangy fa tena zava-dehibe ny ananana fotoana angatahana amin'Andriamanitra. Ary zany mba hitenenako amin'ny olona foana hoe ny fotoana malalaka indrindra kama dia ny fotoana azahoana mivavaka. Tena malalaka ny fotoana azahoana mivavaka fa naiza ianao mandeha na eny ampanaovana voyage ianao na mpianarana ianao na ny ampiasana ianao dia afaka mivavaka ianao. Tsy voatery misy tonombavaka tonononao amin'ny vava fa tonombavaka amin'ny fo dia efa vavaka ny dikan'izay. Ndehantsika ry havako tsy hoe hanandrana an'izany fa hiainana izany tsika satria valim-bavaka ny fiainantsika, vavaka tsika. Ndreto izay efa nanandrana ary nahita ny tsirony ny vavaka izay tonga valim-bavaka teo amin'ny fiainanay. Tsy miafina aminao tokoa fa be ny zavatra manahirana anay. Ara-panahy, ara-bola, ara-pitaovana. Be dia be ny zavatra manodidina anay, toa mangeja anay. Manana antoka an'io izay fa ho afaka ny taotray, ho afaka izay mangeja anay. Raha manana an' Jesosy Kristy izay ary raha tahinika tena mivavaka marina tokoa amin'ny fonay izay. Vavaka amin'ny finoana. Dia indreto izay ary ry tompo malala anay io. Tonga eto anatrehanao izay mitondra ny etaeta-ponay. Ho any amin'iza tokoa moa izay fa ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Ho any amin'iza moa ny olonao fa ianao no ianteherany, ianao no itokiny. Koa dia aboraka eto anatrehanao izay rehetra manahirantsaina anay. Manahirana anay ara-pitaovana, manahirana anay ara-bola, manahirana anay amin'ny lafiny rehetra, na ny fitezana, na ny fiarahamonina dia hoentina eo anatrehanao izany tompo eo. Fa ianao ny sakaiza mahatoky ary ianao ilay tia anay hatramin'ny voalohany ary tsy miova ny fitiavanao malitsain'io ary mandrakizay. Dia aboraka aminao zany mihaino ny vavakay tompo eo. Dia mahatoky izay fa na dia fotoana foy ihany aza no nahafahanay namboraka ireny teo anatrehanao. Dia fantatray fa tena mijery anay ianao, mitsinjo anay ianao. Eno hivavaka ny mpanomponao hoe fa tsy manana n'izaniza ianteherana izy, tsy manana n'izaniza ianteherana izahay,
fa ianao no ianteranay, ianao no tena itrokinay. Dia mivavaka izay ho an'ity fiangonana ity, fianakaviana rehetra atao anatin'izao fiangonana izao eo ambany fitahianao avokoa. Arovanao amin'ny ratsy rehetra, arovo ny fahasalamany, arovo ny asany, arovo ny ankonany, ahita fitio masonao aneka hitotohatra ao amin'ny fiainany ny fahasoavana ao Andriamanitra, ka fahasoavana na amin'ny fahasoavana no azon'ny mpanomponao, tsy anany zava-mahory fa manana anao. Dia mivavaka izay ho an'ity fiangonana izay nametrahana ao anay ity, mba ho mpikarakara ny tranonao. Jesoa, taio ny fiangonanao amin'ny asa rehetra izay atao, ao ny tafika masina, ny fitaomana ny olona anatonanao, ao ny fanorenana trano goavana eto amin'ity tanàna ity. Jesoa matoky anao izay, tena matoky anao izay fa ho vita izany amin'ny fotoany, ary ho gaga izay fa zava-mahagaga eo masonay tokoa rehefa ianao no manao zavatra. Ambino ny fiangonanao, arovo ny fiangonanao amin'ny ratsy rehetra, amin'izay mety manimba ny fiangonanao, ny asan'ny devoly izay manafika anay indraindray, ary tsy mitsahatra aza fa andro 7 amin'ny andro 7, ora 4:20 amin'ny ora 4:20, fa matoky manana anao izay fa tsy matorona rendrena akory ny mpiaro ny Israely. Dia mivavaka ihany koa izay ho an'ny firenenay, misy fanantenana miredareda eto amin'ny firenena ny amin'ny sy ny fiavaozana, ny fanavaozana na vangio ty fireneny ity mba hiova toe-tsaina ny malagasy, fa ho toe-tsaina tsara, mifankatia, mifanampy, tia fahamarinana fa tsy mifikitra amin'ny kolokolo io, ary tsy tia tena ka tia anangona ho an'ny tena samirely ny zavatra rehetra, fa tena izara, satria isany no marika ny fitiavan'Andriamanitra. Samy mivavaka izany tompo dia akambanay mivavaka rainay izay ny an-danitra, masina anie ny anaranao, tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ty an-tany io taky ny any an-danitra, eo anay io izay anasa taka nambelanay sy niloka taminay, aza mitorana mifankapanafy fa mana fahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaoran'Andriamanitra tsika ravana malara raha trary ty alahady farany amin'ny volana ity no volana faraiky 12 amin'ny taona fa ity koa no fiandohan'ny tao-piangonana ny Advento, izay loko maitsomaitso moa milaza fa manana fanantenantsika fa na amin'izao andro misy atsika izao na amin'ny andron'ireo taranaka ho avy dia matoky izany tsika, dia miaina amin'ny fiainam-bavaka tsara sika